Tranga tena mampalahelo ary mahavaky fo tokoa no nisy tetsy Ivandry ambany atsimo. Mampalahelo sady mahavaky fo ka antony anaovana izao video izao. Rehefa nidina teny an-toerana izahay ny hariva teo, nanao ny fanadihadiana ho amin'ny fampitam-baovao dia nilaza ny manodidina fa efa ela no voaolana na niara-ny fanolanana io zaza io. Ny anadahan'ny zaza izay ho hitantsika amin'ny sary ao aoriana ao, ny anadahan'ny zaza dia nilaza fa tsy nahalala n'inona satria resy tory amin'ny alina rehefa reraky ny raharaha ny atoandro. Olona sahirana ireto fianakaviana ireto, ary raha sendra namonjy zaikabe ny reniny no nanararaotra nanao ny fanolanana ilay rangahy. Marihana etoana fa rainy niteraka azy no nanao ny fanolanana. Dia indro ary ho arahantsika amin'izao horonan-tsary izao ny zava-nisy, ny tranga sy ny fanadihadiana natao teny Ivandry ambany atsimo. Dia mankahery manokana ny fianakaviana, mankahery ihany koa andreo mponina ao Ivandry ambany atsimo satria dia tohina ary malahelo tanteraka izy ireo satria io zaza maty noho ny fanolanan'ny rainy azy io dia tena tia ny fiarahamonina sady tia ny fiarahamonina satria dia tia mitaiza ny zaza manodidina eo. Mandriam-piadanana ianao zaza. Izay no anaran'ilay tovovavy kely 13 taona naolan'ny rainy. Tena nampanahiranay tompoko ilay zaza narary dia tokony hoe miteny any am-piarahamonina rehetra indrindra hoe marary ity zaza ity mandao hoe tena na dokotera. Ilay rainy hono tsy manaiky hoe tena na dokotera io zaza io satria efa vita amin'ny tao zany natao dia tsy rarahina ilay zaza kely. Nampandrona amin'izay zaza maboty be mavevavin'ilay zaza. Tsy mety mihitsy zay ny adivany fiarahamonina zay na tonga nay toto mirodorodo. Manahelo an'i zaza io zay. Zaza tsy nanao ratsy io teto, endry tsara io teto. Fa oka izay nanao ny ratsy ahiheloka hatramin'ny farany n'inona ijoroana zay. Zay fa marina zay.